Nandray andraikitra vetrandry makasika ny ady amin'ny tsy fanarahan-dalana amin'ny fitrandrahana andramena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny asa izay niarahany tamin'ny tompon'andraikitra samihafa eto anivon'ny firenena moa no namoahany fepetra makasika izay fitrandrahana tsy ara-dalana izay ny alarobia lasa teo teny amin'ny lapany avoloteny. Naneho ny fahavononany hiady amin'ny fitrandrahana sy ny fanondranana antsokosoko ny alarobia ny andramena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nampiakapeo izy nandritra ny atrikasa izay notanterahana teny amin'ny lapam-panjakana avoloha ny alarobia 5 febroara lasa teo raha ny fanambarana izay navoaka ofisialy. Miantso ny tokony andraisan'ny andrim-panjakana voakasika ny raharaha andramena mba hametraka fepetra amingorana izany fitrandrahana alarobia izany izy ny fitrandrahana antsokosoko andramena izay sokajian'ny filoham-pirenena fa fanindry ny firenena ary amafisina ny ady atao aminy. Nosoritan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa tsekena ny fisian'ny fandrombana ny tahiry n'andramena izay nogazana, tsekena ihany koa ny fanohizana manapaka ny andramena. Fepetra maro entina amingorana izany noho ny faritana nandritra ity fivoriana teny avoloha ity, fivoriana izay nandraisan'ny Premier ministre sy ny ministra maromaro anjara toy ny ministry ny filohan-dany, ny ministry ny fitsarana anjara. Ankoatra ireo dia niatrika ny fivoriana manokana momba ny ady amin'ny andramena niaraka tamin'ny filoha ihany koa ny staff avy ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny avy ao amin'ny etat-major-ny tafika ary ny commandant gendarmerie-pirenena ary isy ny hetsika manokana izay tanterahany fotony atoato entina amingorana ity fanondranana sy fitrandrahana antsokosoko ny andramena ity.